Ilana tsindrinany amin'ny fatapatapahana matetika no ny antony herinaratra moa izany rehetra izany efa miverina amin'olo izany amin'izao fotoana izao. Toy izantsika ny fampahalalam-baovao eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tontolon'ny fanatanjahantena dia tamin'ny kafaliana no nitsena ny vahoaka Argentin sy Espagnol ny ekipam-pireneny avy. Ny fanandrina tamin'ny lalao famaranana ho an'ny andian'ny 17 ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra na ny La Rosa sy ny Biceleste. Na dia teo aza ny faharesen'ny ekipa Argentin dia nanome voninahitra ireo mpilalao ny vahoaka atao aminy ny Antsipriana izay. Olona mahery roa tapitrisa no nitsena tamin'ny fomba makotrokotroka ny ekipa Espagnol tompon-daka eran-tany amin'ny taranja baolina kitra. Ny fanotofana ny araben'i Madrid manoloana ny fandresen'ny La Rosa izay nitondra ny amboara. Ankoatra ny fitsenan'ireo vahoaka azy ireo dia niona no raisy ny mpanjakan'ny Espagne izy ireo, toy ihany koa ny lehiben'ny gouvernement ny prime-ministra Pedro Sanchez. Ankafaliana ihany koa no nitsena ny vahoaka ny ekipan'ny Argentine tao Buenos Aires. Na dia teo aza ny faharesena dia nanome voninahitra ny ekipa ny vahoaka Argentin izay nitsena ny Albiceleste tamin'ny fomba tsotra noho ny fiakarany amin'ny lalao farany. Tsy nisy fety saingy nafana ny fitsenana azy ireo. Any Frantsa kosa indray dia iroso amin'ny fankatoavana farany lalàna mandrara ny fampiasana ankizy latsaky ny 12 taona ho an'ny tambajotra sosialy ireo mpanao lalàna frantsay. Dingana voalohany any Eropa ity fanapahan-kevitra ity ho fiarovana ny fahasalaman'ny tanora ity lalàna ity ary maniry ny ampiarana azy io manomboka amin'ny volana septambra ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny Antsipriana izay. Atao latsabato eny anivon'ny antony miran-dolona avy eo eny amin'ny nivon'ny anteny miram-pirenena frantsay ny volavolan-dalàna mandrara ny fampiasany ankizy latsaky ny 12 taona ny tambazotrany sosialy raha tsy misy ny fiovanjavatra. Manoloana izany antenaina hanome fankatoavana farany volavolan-dalàna mandrara ny fampiasany ankizy latsaky ny 12 taona ny tambazotrany sosialy ny parlemanta frantsay. Tsy mbola nisy fepetra toy izao tao Eropa ary dingana iray tiany filoha Emmanuel Macron ampiarina mialoha ny fiandohan'ny taom-pianarana amin'ny volana septambra ity volavolan-dalàna ity ho fiarovana ny tanora. Kasaina ampiarina aingana manomboka amin'ny 2 septambra raha ho an'ireo konto vaovao ity fepetra ity, raha ho an'ireo kanto efa misy kosa hiatra aorian'ny fepitaona efa bolana ny fandrarana izany hoe amin'ny 2 janoary 2024 avy izao. Tsy haifina efa anatin'ny volavolan-dalàna ny fandrarana ny fampiasana finday any amin'ny lycée toy ny fitsipika efa miatra any amin'ny sekoly ambaratonga fototra sy ny kolejy. Efa nisy ihany koa ny filazana ho fandraisana ity fepetra ity raha ny fanazavan'ny filoha Emmanuel Macron tamin'ny volana Jona lasa teo. Efa nilaza ity fepetra ity ny filoha frantsay tamin'ny fiandohany taona. Ity no fepetra lehibe indrindra no raisin'ny fitondrana Macron amin'ny dingana farany amin'ny fitom-piasany eo amin'ny fitondrana. Tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana na manam-panao gazety niaraka nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.